fa mbola zay vaovaon'ny baolina kitra zay any dia nanambahiny goavana ny baolina kitra malagasy zay nilarana voalohany ny filohan'ny FIFA Gianni Infantino tonga teto amintsika nandalo teto Madagasikara tonga nitsidika ny fédération malagasy ny baolina kitra izy ary tetsy amin'ny FBN FMF tetsy Isoraka maromaro ny zavatra nataony teto Madagasikara isan'izany ny resaka kianjan'ny Mahamasina sy ny fampiroboroboana ny baolina kitra. Ataorin'ny fionany tamin'ny filoham-pirenena malagasy teny Avoloha dia tonga nitsidika sy niona tamin'ireo tompon'andraikitra ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Ateny amin'ny foiben'ny FMF teny Isoraka ny délégation'ny FIFA notarian'ny filohany Gianni Infantino. Fandraisana makotroka moa nataon'ny filohan'ny fédération malagasy sy ireo mpikambanao amin'ny komity mpanatateraka ity laharana voalohan'ny baolina kitra maneran-tany ity. Nandritra ity fotoana ity no nisoran'ny filohan'ny FMF ary Jacques Rabekoutraoula ny filohan'ny FIFA tamin'ny fandavatena ho avy eto Madagasikara hijery akaiky ny baolina kitra malagasy amin'izao fandalovany izao. Nanambara moa ny filohan'ny FMF fa tetika asa efatra sosina no ao anatin'ny lara-pahamehana ho an'ny mpitantana amin'ny baolina kitra malagasy atoato ary ilainy ny fanohanan'ny rafitra foibe. Zany dia ahitana ny fikasana hanao fikonan-doha nasionaly andinihana ny fampandrosoana amin'ny baolina kitra malagasy. Eo ihany koa ny fametrahana ny baolina kitra eny anivon'ny sekoly na ny football in school. Fahatelo ny mahakasika ny fampiarana ny médecine sportive na ny fitsaboana manara-penitra eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indrindra fa ny baolina kitra. Mazava ho azy fa ny fametrahana fotodrafitrasa ahafahan'ny baolina kitra malagasy mivelatra no teboka fahaefatra. Raha nandray fitenenana kosa Gianni Infantino dia nidera ny ezaka nataon'ny mpisehatra baolina kitra malagasy tamin'ny fandaminana ny olana nisy teto anivony. Hita misongadina ihany koa ho iatrany izy ny fivoarana ara-teknika ho an'ny ekipa pirenena malagasy raha tsy laza koatra ny vokatra azony Bariata atoato indrindra fa tany amin'ny kanina 2024. Mahakasika ny resaka fananganana kianja inday dia tokony isy ho iatrany ity filohan'ny FIFA ity ny fiarahamientana ametrahana kianja manara-penitra eto Madagasikara satria ilaina amin'ny fampandrosoana amin'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny izany. Ary farany dia nampanantena ny tenany fa isan'ny firenena isitraka ny tetikasa football in school i Madagasikara. Izany indrindra moa no nitondrany Gianni Infantino an'ireo kita baolina kitra roalahy dia Samuel Eto'o sy Yuri Djorkaeff ao anatin'ny délégation. Ireto mpilalao kalaza fahiny ireto izay misahana manokana momba izany tetikasa fampivelarana sy fitezanany ankizy eny anivon'ny sekoly amin'ny alalan'ny baolina kitra izany. Ateo-pamaranana ity fionany ity dia notoloran'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra afanaminy bary avokoa reto mpikambanao amin'ny FIFA tonga eto Madagasikara ireto. Mariana fa ny alatsinainy tolakandro ihany dia afa lasa tany Mahajanga ny ekipa ny FIFA nitarian'ny Gianni Infantino andeha hiatrika ny fivorian'ny association des membres izay filohan'ny CAF Amady izay teratany malagasy no mpitantana izany association izany.